Faly miarabantsika rehetra indray rakizy. Ary faly indrindra indray androany hanolotra tantara mahafinaritra sy mahavariana ho anao. Enoy tsara ary. Josia ilay mpanjaka. Mpanjaka faharoa toko faraika amby 20 hatramin'ny toko 720. Ataovy izay mampifaly an'Andriamanitra. Indray andro nisy ny ray tetika hamono ny mpanjaka Amona. Mahatoky sy azo antoka ny dikany anarany. Saingy tsy tahaka izany izy. Indrindra manoloana an'Andriamanitra. Miankohaka eo amin'ireo sampy vita amin'ny hazo sy vato ireny izy. Ny fivavahana amin'ny sampy dia tena fanira tsy rana mahatahotra atao amin'Andriamanitra. Andahovy no tsika izy, ao an'efitra fatoriana izy. Maty novinon'ireo mpanompiny ihany ny mpanjaka Amona. Ny zanany arak'izany no lasa mpanjaka vaovao. Efa naheno momba ny Josia ve ianao? Tonga mpanjaka izy vao 9 taona monja. Naniratsiran'Andriamanitra tahaka ny rainy ve izy? Sa tena tian'Andriamanitra tokoa? Ny fomba famaritany Baiboly ny fiainany dia tena mahagaga. Nanao izay tsara teo anatrehan'Andriamanitra i Josia. Marina aminao ihany koa ve izany? Mety motera eo amin'ny fiainanao ihany koa izany, satria mamela heloka antsika amin'izay rehetra tsy ankasitrahan'Andriamanitra i Jesosy. Amin'ny fahatsoram-po dia afaka mangataka famelan-keloka avy aminy ianao. Miaino anao izy. Tian'Andriamanitra i Josia. Rehefa nitombo izy dia nanapa-kevitra handrava ny sampy rehetra teo amin'ny firenena. Izay rehetra nanafotoana an'Andriamanitra dia rava avokoa. Mbola misy zavatra ve eo amin'ny fiainanao mila esorina? Ireo sary ratsy jerenao, ireo zavatra afeninao ao ambany fandrianao, na koa ireo ody vintana izay manafotoana an'Andriamanitra? Te handamina ny zavatra rehetra amin'ny laoniny i Josia. Nataony ankitsipo izany satria tiany Andriamanitra. Jereo ty tempolo ty, toy ny fanaripaka ilay tranon'Andriamanitra. Tena faniratsirana an'Andriamanitra izao. Mividiana fitaovana fanorenana. Ary mandehana miasa nareo. Jereo ty zavatra vao hitako ty. Nahita orona taratasy tery amin'ny zoron-trano farany tery aho. Andesika hitondra azy reto any amin'ny Josia mpanjaka. Ny tenin'Andriamanitra, ny Baiboly, tavela teny anjoron-trano. Tsy nahagaga raha toa ka tsy nanana ny toerana voalohany teo amin'ny fiainan'izy ireo Jesosy. Josia mpanjaka, nahita reto orona taratasy reto izahay tao anaty korotam-bato. Vaiko mafy. Ny mpanjaka dia niaino izay rehetra ataon'Andriamanitra amin'ireo olona izay tsy tia miaino azy amin'ny fony manontolo. Taitra loatra, tafapetraka tamin'ny tany ny mpanjaka Josia sady nitomany. Tena natsiaro diso izy satria ny vahoakany dia naniratsira an'Andriamanitra. Fotoana vitsy taty aoriana niteny taminy Andriamanitra. Ho faiziko ity tanàna ity, fa saingy satria tia ianao, dia hitsimbonanao aho. Nandritry ny fitaom-pivavahana, nanasa ny ankizy sy ny olon-dehibe i Josia ity an'Andriamanitra sy hanome azy ny toerana voalohany eo amin'ny fiainany. Mety ho nanaiky izany fanasana izany ve ianao? Izay indray no anjara hafatra ho antsika tamin'ity anio ity, tahiny tompo daholo, nanolotra ny tantara zokomy.